Voafetra ho ray alina na 10 000 euro manomboka izao ny vola afaka hoentin'ny mpandeha iray any ivelan'i Madagasikara. Natao izao fanovana izao mba hialana amin'ny fanondranam-bola antsokosoko sy ny fampiroboroboana ny famotsim-bola. Rojo Christelle Rakotomalala. Taorian'ny torolalana azon'ny ministera toe-karena sy fitantanam-bola nandritra ny filan-kevitry ministra ny 30 jona lasa teo, nivoaka ny didy mahakasika ny fivoahan'ny vola vahiny. Manomboka izao, voafetra ho ray alina euro farafahabetsany ny vola azo entina avoaka Madagasikara. Tsy nisy tokoa mantsy ny didy nametra izany teo aloha ka nitarika fanondranam-bola antsokosoko sy nampiroborobo famotsim-bola. Fanambarana tsoratra fotsiny amin'ny fahatseranana no lilaina rehefa mihoatra ny 570 euro ny vola noentina. Mba ho fanamafisana bebe kokoa ny fanaraha-maso ny fitondrana ny vola, ny fahatseranana dia mety hanao fisavana na ihany koa décompte contradictoire. Marina fa tsy maintsy averina ny vola mivoaka mba hanamarina toerana sandam-bolantsika.